Averiko fandroany. Ny lavaky ny liona no manavaka ny olona tena manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy. Ny olona rehetrarehetra ne samy milaza zay lazainy daholo e. Fa misy fotoana Andriamanitra te hanavaka anao. Misy fotoana Andriamanitra manana planina ho anao. Dia hoe Andriamanitra mantsy anjelo hoe anjelo eo mba hanavaka ny oloko. Dia aleo aloha asiana filma kely ohatry ny hafahafa. Teneny hoe filma kely ohatry ny hafahafa hoe mba ho hitan'ny olona rehetra ny fiavahan'ny olona miaraka amiko. Dia andefaso filma hafahafa aloha ry anjely. Inona le izy? Lavaky ny liona. Amen. Fa ny lavaky ny liona andalovanao raha olona manompo an'Andriamanitra ianao tadidio, tsy toerana haravanao zany eo. Ampahirezony ao akaikinao zavatra andalovanao ankehitriny hoe tsy maharavanao zany eo. Tsy eo ianao ny rava. Averiko fandroany, tsy eo ianao ny rava. Tsy hoe rehefa manomboka ny vavaka sy nanaraka an'Andriamanitra amin'ny fomba mahitsy amin'izay ianao, zay vao hoe ho rava amin'izay. Tsy hoe rehefa mba olona manaiky manokana fotoana ho an'Andriamanitra ianao dia hoe ho rava amin'izay. Tsy mbola fotoana ny faharavanao zao, ary tsisy fotoana ny faharavanao zany. Ataovy amenna mafy be zany. Ifonako alasaka anabavy, ifonako. Ny lavaky ny liona tsy natao haravan'ny kristianina, tsy natao haravan'ny olona tena manompo. Ifonako fa efa novaiko ane le fomba fiteny. Tsy natao haravan'ny olona tena manompo. Amen. Ny olona tena manompoka lasaka anabavy, ny lavaky ny liona ary no ahitana ny sonian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ainao tao aorianan'io fotoana io ny zavatra nitranga tamin'ny voalohany ny mpanjaka nieritreritra nandratra ny Daniel. Fa vao vita io fotoana io dia nasandratra Andriamanitra Daniel. Te hilaza aminao ahako, ny lavaky ny liona andalovanao rehefa andalo an'izany ianao ka sanatria tsy maintsy andalo an'izany, dia tadidio io le toerana nandratan'Andriamanitra anao amin'izay. Io le ametrahana anao amin'le toerana ambony amin'izay. Fa ny fanalahidy ka lasaka anabavy dia izao. Ny mpanjaka eto manana ny fanalahidy. Lay Andriamanitra zay tomponao mandrakariva. Tsisy amen intsony. Averiko fandroany. Lay Andriamanitra zay tomponao mandrakariva. Rehefa bitsibitsika teo amin'ilay lavaka ny mpanjaka Deus izy. Danielo, lay Andriamanitra tomponao mandrakariva no nahavonjy anao tamin'ny vavan'ny liona va? Tsy haiko hoe inona ny liona rehetrarehetra. Ny problema neka lasaka rabavy tsy le lavaka e. Fa ny problema le liona miandry eo ambany e. Betsaka amintsika rehetra zao efa misy liona miandry azy fotsiny. Hoe mandingana eo ane, tongavy eo ane latsinainy, ho alaiko baraka ianao ery ananiny ery, liona ane reny. Fa te hilaza aminao ahako, rehefa tonga ny alatsinainy misy vavana liona ao akombon'Andriamanitra. Averiko fandroany, misy vavana liona akombon'Andriamanitra. Misy fotoana tsy ny liona ny sokon'Andriamanitra fa ny vavany liona ny akombony. Misy fotoana tsy ny problema ny sokon'Andriamanitra fa le izy animbanao iny fotsiny ny sokon'Andriamanitra. Ninona zavatra velan'Andriamanitra andalovanao dia tadidio liona mikombom-bavy izy zay. Teneny hoe liona efa nakombona ny vavany hoe. Maninona tsara? Ndry samy mandalo lavaka ihany fa ny anao liona kombom-bavy. Mena fa inona ny fanalahidy? Mila manompo an'Andriamanitra mandrakariva ianao. Za zany te hilaza zavatra be. Mino fa tsy diso ka hiteny an'ity zavatra ity. Naiza resaka na tsika mijery télévision, na tsika mieno amin'ny onjam-peo, na tsika eto amin'ny rokosean-tanina reny. Ny olona manompo an'Andriamanitra sy mametraka amin'ny fanompona an'Andriamanitra ho prioritaire amin'ny fiainany, vonjen'Andriamanitra foana izy. Ny Daniel ane dia tsotra. Zandray ny fanompoko an'Andriamanitra tsy ho vaiko noho ny vavan'ny olona. Ny fanompoko an'Andriamanitra
tsy hovaiko noho ny tahotra. Amen. Za tena milaza amintsika tsotra zay androany. Raha tianao ny aina fanavahana ao anatin'ny lavaka dia tsotra be manompoan'Andriamanitra teny izao. Porofoy amin'Andriamanitra hoe olona mpanompo ianao. Tsy hoe mpamonjy, ifonako. Tsy hoe mpamonjy fotoam-bavaka ianao. Niaraka tamin'i Jesosy ka lasaka nabavy nisy kakazan'olona be dia be. Ino tsara zao? Nisy olona 5,000 lahy. Dia nisy olona 20,000 lahy. Dia nisy olona 70. Dia nisy olona 12. Dia nisy olona 3. 5,000 lahy, ireo olona manaraka an' Jesosy, spektana inona? Spektana fahagagana. Mpanaraka fahagagana. Hitanao ilay mpanaraka, izao ny fiangonana malaza zao, dia miazakazakana. Izao misy fahagagana zao, dia miazakazakana. Ifonako aminao, ny fanarahana an' Jesosy tsy midika akory hoe fanompona azy. Mba teneniko eny akaikinao hoe ny fanarahanao azy hoe tsy midika hoe fanompona azy. Kanefa ny vavan'ny liona eto dia midy tsy ho an'ny mpanaraka fa ho an'ny mpanompo. Teneno hoe tsy ho an'ny mpanaraka hoe fa ho an'iza? Ho an'ny mpanompo. Amen. Zany hoe ny olona izay te hiaina fanavahan'Andriamanitra manokana zany, mila miala amin'ny toeran'ny mpanaraka dia mila tonga mpanompo. Ifonako ty. Tsy maintsy ho teneniko izy fa famarinana loatra. Zao fataro. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy haniva an'Andriamanitra. Na hoela na hoaingana dia tsy maintsy ho avy ny problema. Tsy miantso problema ho antsika ahako. Fa na hoela na hoaingana, raha mbola miaraka amin'ny Jesosy ianao dia tadidio fa adversaire ny devoly foana ianao. Dikan'izay ny problema tsy maintsy ho avy. Fa eo anatrehan'ny problema le mpandresy le hiavaka ve ianao sa hoe eo no hijanona ny tantaram-piainanao? Mba tiako ianao hiteny hoe za le ho mpandresy sy le hiavaka ao anatin'ny problema hoe inona nefa ny fanalahidin'izay? Manompo an'Andriamanitra. Da ho anompontsika. Tiako eny akaikinao dia teneno. Da ho anompo hoe ahoana tsara? Ifonako amintsika tsiraray avy. Ny mofo 5 sy hazan-drano 2 dia natao amokina ny olona mpanaraka. Fa ny fanavahana any anadavaky ny liona dia ho an'ny mpanompo irery ihany. Mofo 5 sy hazan-drano 2 dia natao an'ny mpanaraka. Fa ny olona ho arahan'ny famantarana sy fahagagana dia ireo manompo an'Andriamanitra irery ihany. Ka mifantaniana, ianao ve le ihinana mofo 5 sy hazan-drano 2 androany? Sa ianao ve le sady ihinana mofo 5 sy hazan-drano 2 no arahana fanavahan'Andriamanitra manokana? Teneno hoe za hoe mba tiako arahana fanavahan'Andriamanitra manokana hoe ianao ve le olona te ho arahana fanavahan'Andriamanitra manokana e? Ataovy amenina mafy be mihitsy hoe za zay. Fanalahidin'le izy manaovana dingana indray mandeha. Manaova inona? Dingana makany amin'ny inona? Dingana makany amin'ny fanompona. Tsy ratsy nataonao hatramin'izay. Tia kosa aloha mba tena tsorony. Tsy ratsy ilay nataonao hatramin'izay. Fa zao kosa nefa misy tsara tsara kokoa. Afaka miteny ve ianao hoe tsy ratsy ilay hatramin'izay fa misy tsara tsara kokoa hoe? Inona ilay tsara tsara kokoa? Dao tsika anompo. Ivavaka-tsika. Ray malala tsara indrindra. Raha mianatra ny tantaran'i Daniely zay dia mahita hoe ny lavaka ny liona tsy voatery ho ratsy. Ny lavaka ny liona dia fahataperan'ny fiainan'ny olona izay tsy manompo. Fahataperan'ny olona izay tsy mino anao tanteraka. Fa ny lavaky ny liona kosa
dia tremplin na hoe fanandratana olona manompo anao. Tsaroana eto tompo ny vavaka izay ny teny izay nambara ny Darios mpanjaka. Ilay Andriamanitra izay tomponao mandraka arivany izy hamonjy ianao. Ny liona tsy maintsy misy foana. Fa raha eo ny olona manana fiainam-panompoana, ianao manakombona ny vavan'ny liona. Ary mivavaka raha eo amin'ny kristianina tsiraray avy, ianao ane anakombona ny vavan'ny liona. Naiza zavatra andalovany ankehitriny dia ambaranay fa ny liona dia tsy manam-pahefana ho an'ny olona izay manompo anao. Ny liona dia tsy manam-pahefana ho an'ny olona izay tena miaraka aminao Andriamanitra. Androany koa mivavaka manokana izay raha eo. Maro aminay reto no mbola tsy nanao an'izany hoe dingan'ny fanompony izany. Vavaka izay, mpamonjy fotoam-bavaka izay, fa adinonay hoe kely izy ke tsy hoe mivavaka fotsiny, fa mila mitondra vokatra izay, mila mampandroso ny fanjakanao izahay. Androany te anao dingana izahay. Ho an'ny tsiraray avy izay mba maniry anao dingana volana Desambra zao, hiditra ny taona vaovao ianao, olona nanao dingana iray nandroso ara-panahy dia fanompony izany. Mba tiakanao hitsangana amin'ny toerana misy anao, hiaraka hivavaka tsika. Ray malalo reto ny olona, ifonanay tompony fotoana rehetra. Misy fotoanany tsy fahalalana, misy fotoana koa fahakamona tsotro zao ny tsy nanomponay. Ifonanay izany. Tiakanao hivavaka mihitsy, vavay ianao dia hibebao ny fotoana izay tsy nanomponao an'Andriamanitra. Mila hibebahana. Tiako tena hivavaka ianao. Volana Desambra, mamarana ny taontsika. Apetrao amin'ny tompo hoe tompo, ho apekariko antanatohitra iray. Olona hitondra vokatra eo amin'ny sahara. Teneno mihitsy, tsy ionona amin'ny toerana misy anahitra amin'izay tsony ahako. Fanao dingana, tiako tena mba hivavaka ianao androany. Na firy-taona ianao, na firy-taona mivavaha androany. Misy toerana tokony hialana. Misy toerana vaovao tokony hiakarana. Misy fahafohizan-tena bebe kokoa. Ny olona mety hanenjika izay tsy tia hiteny foana, fa eo rehefa miakatra dingana manaraka ianao, ninonino no man'ny fahavalo ho fijoroana vavolombelona ho anao eo. Teneno hoe Jesosy ao anatin'ny fiangonanao anana anjara fanompona manomboka androany. Eo anatin'ny fiarahamonina izay ametrahanao manana anjara fanompona manomboka androany. Olonao anaiza lehako, mitondra ny teninao, mitondra ny fijoroana vavolombelonao, anangana fiainam-bavaka manokana koa, tahaka ny nataon'i Daniela. Raha lasaka nabavana ny Daniela dia napetrany manokana mihitsy ny fiainam-bavaka. Jesosy, izany no etsona ianao androany. Ny ady tsy maintsy misy. Ary indrindra amin'izao vaninandro faran'izao, zao le vaninandro tena mahamay, zao le vaninandro tena vaninandro ny ady zao, zao ny tena vaninandro ny liona. Fa raha eo ho an'ny olona manompo anao mandrakariva, anakombona ny vavan'ny liona ianao, ampitsahatra ny tafiotra ianao, hiazo nazy eo ambany elatrao ianao.